Anio talata fahafito ny volana Avril taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Joany, nalaina tao amin'ny toko 20, ny andinin'ny 11 hatramin'ny 20. Nahita ny Tompo aho ary izany no nolazaiko tamin'izany andro izany, nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana i Maria, ary teo am-pitomaniana dia nitanondrika nitsirika tao anaty fasana izy ka nahita anjely roa ny akanjo fotsy, nipetraka tao amin'izay nipetrahan'ny Vatan'i Jesoa, ny iray teo an-doha ary ny iray teo an-tongotra. Dia hoy izy ireo taminy, raha vehivavy nahoana no mitomany ianao? Ka hoy izy namaly ireo, satria nalain'olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Noho ny avy nilaza izany izy dia nitodika ka nahita an'i Jesoa mitsangana teo, nefa tsy fantany hoe Jesoa io. Ary hoy Jesoa taminy, raha vehivavy nahoana no mitomany ianao? Iza no tadiavinao? Nataony mpiandro sahy io, ka hoy izy taminy, raha ianao re no nahakazy tompoko, mba atoroy ahy kely izay nametrahanao azy angalako azy. Dia hoy Jesoa taminy, ry Maria. Dia nitodika izy ka nanao taminy hoe rabony, izany hoe mpampianatra. Ary hoy Jesoa taminy, aza mikasika ahy fa mbola tsy niakatra tany amin'ny raiko aho, fa mandehana mankany amin'ny rahilahiko ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny Rainareo Aho ary any amin'Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Dia lasa i Maria Madelena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahitany Tompo aho ary izany no nolazainy tamiko. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia Rainareo anao ry Kristy.